fa manao antso amin'ny tompony andraikitra maefa kosa ny avy any Melaky ny mba hijerena ny lalam-pirenena mampifandray azy amin'ny distrika hafa vokatry ny faratsiny ny lalana izay tokoa mantsy dia tsy tafavoaka mihitsy ireo vokatry ny tantsaha ny antoerana mahatsiaro mitoka-monina tanteraka ireo mponina ao Melaky noho izany. Mitoka-monina ny faritry Melaky sarotra dia sarotra ny fivezivezena amin'ny lalam-pirenena mampitohy ny distrika ny Tsironimandry sy ireo distrika ao anatin'ny Melaky izay mandrevy fotaka ihany koa ireo lalana ka ireo fiara tsy mataho-dalana sy ny kamion ary ny moto sisa no afaka mandeha. 2 andro vokatra amin'ny 3 andro ohatra ny manala ny lalana 700 km mampitohy ny distrika ny Ambatomaiky sy ny distrika ny Tsironimandry. Ny resaka lalana moa zany dia io ndray tsy anavahana fa faritry Melaky ray manontolo ratsy lalana. Ny zavatra mampalahelo nefa dia ao amin'ny faritry Melaky no misy ny avokavoky ny hareny Madagasikara raha tsy laza fa tsy ny pétrole sy ny goudron-tsika. Ohatra amin'izany ao no misy ny Bemilanga ary mbola ao ihany koa no misy ny Tsimororo izay malaza amin'ny famokarana pétrole zao. Nefa io lalana io mampiteny mona ankehitriny indrindra moa rehefa fotoanan'ny latsakorana dia manao antsoavy zay amin'ny fitondram-panjakana indrindra amin'izao fitondram-panjakana vaovao Repoblika faefatra zao tokony hojerena akaiky ny faritra iny. Anankiray koa zao Isoalala izay misy le fitrandrahana vy izay efa nampanantena fanamboatra n'iny lalana iny koa hatramin'izao koa moa izy zany dia atsita iny. Dia manao antsoavy ny mpitondra fanjakana sy ny tompon'andraikitra manandrefy an'izany zahay zany hoe mba hojerena akaiky ny lalana iny. Ankoatra ny fananany harena an-kibon'ny tany dia faritra mamokatra ihany koa i Melaky vokatry ny aratsy ny lalana nefa dia tsy tafavoaka ny vokatra ny antoerana. Ambatomaiky sy ny faritra Melaky ray manontolo dia tany mamokatra ary tany manan-karena. Mpamokatra omby ary mpamokatra vary. Farany eo distrikina Ambatomaiky fotsiny zao no teneko voka-dratsy le tsy fisian'ny lalana dia midina ambany dia ambany ny vidin'ny vary. Izay zany ny voka-dratsy ny amponina any satria mamokatra be le distrikina Ambatomaiky tsy hita izay amoahana le vokatra. Anisan'ny tena nampamokatra ny distrikina Ambatomaiky koa moa tsara fantatra ihany fa ny fametrahana ny dina Melaky Tsimpoly atao anatin'ny faritry Melaky dia anisany nampiroborobe le toe-karena eny amin'ny faritra any ka mitombo ny vokatry ny olona, mitombo ny fiompian'ny olona. Tena tsy miraviravy tanana zany ny olona amin'ny asa fivelomana fa saingy ny lalana no tena mampiraviravy tanana ny olona indray sahirany izy satria simba fotsiny le vokatra nefa izy mamokatra be dia be. Raha ny fanazavana dia tafidina 200 hatramin'ny 500 ny kapoaka ny vary na 700 koa ny kilao amin'izany distrikina Ambatomaiky izany amin'izao fotoan'izao. Ny mponina amin'ny faritry Melaky izay manao antsoavy amin'ny tokony hijeren'ny tompon'andraikitra ny momba ny lalam-pirenena iny.